Mbola iresaka anao tontolon'ny baolina kitra ihany tsika mikanja be Mahamasina no resantsika manaraka dia miara-misalaha ary manohana amin'izany fanamboarana famerenana ny kianjan'ny Mahamasina izany zareo avy eo amin'ny ligina Analamanga ka dia namatsy fitaovana ary entina anondrahana ny bozaka. Tona fanazavana mikasika indrindra izay ny filohan'ny ligina Analamanga. Fantatsika tsara ny zavatra mitranga zany amin'ny kianja, ny fijaliana kianja sy ny aratsy ny kianja nisy teto amin'ny Antananarivo zany indrindra teto amin'ny kianja Mahamasina hatramin'izay dia nisy moa ny fanavoazana nataon'ny commune zany an'ity kianja ity zany fanavoazana hatrany fotony mihitsiny dia tonga zany ny ligina Analamanga androany. Hitanareo amin'izao tourniquet d'arrosage zay fanampiana kely ihany fa dia fandraisana anjara amin'ny fikarakarana ny kianja tahaka itony satria zavatra tena hitatsika ny fijaliana teo tao anatin'ny fanamboarantsika match rehetra zay tokony natao match international dia natao tany amin'ny faritra avokoa mijalina ny ekipa tompon-dakatsika mijaly ihany koa na fikarakarana satria tsy maintsy fantatsika tsara ny fietohana miala be eto Antananarivo makany amin'ny faritra tahaka an'ireny ka dia eto dia mamerina amin'ny fisaorana ampitaina amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo angamba ny fikarakarana sy ny fanavoazana tanteraka an'izao kianja izao dia anisan'ny ligina Analamanga izay anisan'ny mpampiasa be indrindra an'izao kianja izao dia mba hanolotra fitaovana fanondrahana mba azo lazaina hoe manaraka ny toetrandro any izao kianja izao ka dia hanolotra anareo fitiavana sy ampanajana ary maniry ny iaraha-miasa ary ny maniry ihany koa ny kojakojantsika rehetra satria andalan'ny fahatsarany tanteraka izy io ny anajantsika azy amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Voalohany dia misaotra erapo eretsaina amin'ny ligina Analamanga zany amin'ity fanomezana fitaovana azo lazaina hoe tena raitra ary ny mahazava-dehibe azy dia le hoe tonga amin'ilay fotoana hitsaran'ny orana manahirana ny rano no nanomezanjareo an'ilay fitaovana ahafahana manondraka tsy tapaka ahafahana manondraka amin'ny fotoana maina ny terrain-tsika zany. Tonga ara-potoana izy io satria efa mba nahazo vahatra tsara efa mba maitsomaitso tsara zany amin'izao fotoana izao zany ny terrain-tsika ka tsy tokony ho tapahana tsony zany ny rano zay ny teny isorana betsaka misaoranao Andriamatoa président zany amin'ny zavatra ity fa tsy kely araky ny fiteninao zany zava-dehibe raha tsisy an'io maty indray